Salama daholo tompoko, efa nahita havana ve ianao? Raha izay ny fanontaniana mipetraka dia eny avokoa no avalina mety ho azontsika. Mety efa tsikaritry ny maro ny fisian'ny tsipika maro loko misy eo eny amin'ny lanitra rehefa mibalika iny ny masoandro ka avy ihany koa ny orana ao anatin'izay. Hita eny ambony amin'ny faritra mifanohitra amin'ny masoandro ny havana. Inona ary ny lokon'ny havana raha araka ny filaharany? Loko manomboka ety ivelany izy io izay makany anatiny no sokajiny manam-pahaizana izay antsoina hoe Isaac Newton ho fitony ny lokon'ny havana ka tanisako aminao araka izao izany: ny mena, volomboasary, ny mavo, ny maitso, ny manga, ny volomparasy matsora ary ny volomparasy. Ahoana no mahatonga azy io? Efa namarika havana izay voataratry ny hazavan'ny masoandro angamba isika rehefa avy ny orana. Iny tara-masoandro iny no antsoina hoe hazavana fotsy. Ao anatin'izany hazavana izany no ipoiran'ireo hazavan'ny havana. Rehefa mandalo rano ny taratry ny masoandro dia miavaka ny loko samihafa mamaritra ny hazavana fotsy. Misy eo amin'ny endrika tsipika maro loko izany izay mena ny ety ivelany ary volomparasy ny any anatiny. Araka izany ary dia ny fandrefesana, ny tara-pahazavana ary ny fanaparitahana no entina milaza ny fiforonan'ny havana.